Yanauri sa kaisa tu sahiran sai na mandini chani huavi to chimba miadampu manai ni wampichu milanja ireri tiziugana coming
to walk in the golden path. The King of Kings is coming again to take me home. The King of Kings is coming again to take me home. My Lord is coming again to take me home. I was lost, I was a sinner, but now all I know, my Lord is coming again. But now all I know, my Lord is coming again. My Lord is coming again to take me home. I was lost, I was a sinner, but now all I know, my Lord is coming again. But now all I know, my Lord is coming again. My Lord is coming again to take me home. I was lost, I was a sinner, but now all I know, my Lord is coming again. But now all I know, my Lord is coming again. Jésus a fait des miracles. Je vais t'en raconter un. Oh, quelle foule, oh, quel spectacle! Et tous ces gens avaient faim. Jésus dit à ses disciples, « Nourrissez ces affamés. » Mais Jésus, c'est impossible, nous n'avons rien à manger. Dans la foule, un petit garçon avait de quoi pique-niquer. J'ai 5 pains et 2 poissons, et je veux bien les donner. Jésus prie et fait des morceaux. Ses amis vont les donner. Tous mangent à leur faim, bravo, il reste même 12 paniers. Les femmes ont des nalibé, elles ont tout cas. La zeku, timisia feniku, turiku, amini feuku, atokure nizotu turizau. C'est ça la fiti Havana. La zeku, timisia feniku, turiku, amini feuku, atokure
rasiny fatotra efa hoy izy reo andeakoka sy terilay mamonjy tena ty faly miarabantsika rehetra indray mpanaraka ity pejy zarao amiko ity. Anio dia anaraka tononkalo anankiray isika mitondra lohateny hoe ny fahombiazana. Tsy misy mofo tsy ho tanteraka raha toa mikirikatsy reraka, tsy misy vina tsy ho toa raha toa miasa amin'ny fo, tsy misy hevitra tsy ho tapaka raha miray hina mifanaraka, tsy misy ady tsy hiravina raha mifamela fa tsy miavina, tsy misy fefy tsy hirodana raha toa miaraka manongana, tsy misy azo tsy hamoa raha toa manondraka avokoa, tsy misy trano tsy ho vita raha mifandrimbona isika, tsy misy tanjona tsy ho tratra raha toa isika miara-miasa, tsy misy olana tsy va raha toa miara-misalahy, eny tsy misy paradisa ho azo raha tsy mivavaka isan'andro. Ka mahereza azakivy, efa miandry anao ilay lova sarobidy. Erezo.
Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux élever ma voix. Tu m'as ouvert les bras et tu es toujours là. Grâce à toi Seigneur, je vis dans ton amour. Car sans toi, oui, je sais, jamais je ne tiendrai. Grâce à toi Seigneur, je peux prouver ma foi. Tu m'as ouvert les bras et tu
miarabantsika rehetra indray ry namana malala izay manaraka mijery izao fandarana mamitsika izao amizao famaranana ny sabata izao dia manana afatra lehibe torohevitra ho antsika ny tompo amin'ity famaranana ny sabata ity koa alohan'ny jerentsika n'izany ianotsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao mba hiaraka ivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, misaotranao be dia be zahay amin'izao takariva ny sabata izao. Misaotra noho ny fitahiana sy ny tombontsoa ara-panahy rehetra izay nomenao nandritra iny tontolo andro iny. Raisinay ampitiavana ireny, ampiarina mba hampitombo ny finoanay ka hatsapahanay fa ny tananao mitaha ny fiainanay tsiraray avy. Ankehitriny dia mbola hiaino ny teninao izay anaraka izany afatra avy aminao izany. Mitenena tompo tsara indrindra fa vonina hiaino anao zahay. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mandritra izao vanim-potoana ho avy izao sy ny fotoana rehetra izay ho avy dia manana tanjona lehibe ho antsika tsiraray avy ny tompo. Ny fanirian'Andriamanitra dia tsy hoe ho zanany isika dia ho ambanimbany na ho antonontonony eo amin'ny lafim-piainana rehetra, fa ny tena fanirian'Andriamanitra ho antsika dia mba ho amin'ny toerana avo, ho amin'ny toerana ambony, ho amin'ny toerana izay nikendren'Andriamanitra azy. Zay no tena fanirian'Andriamanitra amintsika rehetra. Koa mandritra ity fionantsika ity ny fiarahana mandritra ny minitra vitsy dia hijery ireo torohevitra vitsivitsy ara-baiboly izay omen'Andriamanitra mba ahatonga ny fiainantsika, ahatonga ny mombantsika, ny ara-panahintsika, ny ara-nofontsika mba ho amin'ny lafiny tena ambony eo amin'izay nikendren'Andriamanitra sy ny rian'Andriamanitra. Ary io ne dia tanjona matimatesany tsirairay avy izy io, ny amin'ny hoe mba ho lasa ambony indrindra, ho lasa alohany, mba ho tena amin'ny faratampony indrindra ny toerana izay rian'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina ao amin'ny Deutéronomie 7:20. Andeha jerentsika ao amin'ny bokin'ny Deutéronomie 7:20 ka ny 1 rehefa hitantsika dia ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Sao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra: raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina anaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio, dia sandratra Jehovahandriamanitra ho ambony ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ny planin'Andriamanitra zany dia zao, ny ahatonga antsika zanany ho ambony lavitra, ho amin'ny farany ambony, asandratra Jehova amin'ny ambony noho ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Io zany ny programan'Andriamanitra. Raha toka mianatra ianao, mianatra any am-pianarana ny fanirian'Andriamanitra, dia ny ahazonao ny marika farany ambony indrindra, farafaratsiny zany voalohany ianao ao am-pianarana, ary ny diplôma farany ambony indrindra misy eto ambonin'ny tany dia tokony ho tratranao. Zany ny tena fanirian'Andriamanitra raha ho an'ny mpianatra. Ho an'ny mpiasa indray zany, ho an'ny mpiasa dia ny anana ny tombony be dia be, ho tsara toerana amin'ny ambony indrindra eo amin'ny sehatr'asa izay misy antsika tsirairay. Zany no programan'Andriamanitra mahakasika ny fiainantsika tsirairay avy, ary azo atao ny ho tonga amin'izany toerana ambony zany. Raha ny programan'Andriamanitra, raha ny vinavinan'Andriamanitra, raha ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika zanany tsirairay avy, dia azo atao ny ho tonga amin'izany toerana ambony izay irian'Andriamanitra mba hipetrahantsika izany. Fanirian'Andriamanitra ny ahatonga antsika ho amin'ny toerana ambony dia ambony indrindra, ary tsy maniry an'izany koa hoe isika tsy hoe Andriamanitra rery ny tokony haniry an'izany, fa na isika koa aza dia maniry an'izany. Ka ny fianarana izay matimatesantsika
dia mba hanantena isika fahaolohany ambony no namana rehetra ny asa zay ataontsika dia mba ho amin'ny farany tsara indrindra sy ny ambony indrindra. Ka inona ary ireo dingana zay tian'Andriamanitra mba holalovantsika ahatongavana amin'izany toerana tian'Andriamanitra hipetrahantsika izany. Aoka aloha tsarontsika voalohany indrindra fa ny saina izay hoentintsika manatanteraka izany asa manandraikitra izay miandry antsika isan'andro zany dia avy amin'Andriamanitra. Andeha jerentsika ny soratra masina ao amin'ny Salamo 140 andininy 7. Andeha jerentsika ao amin'ny bokin'ny Salamo 140 andininy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Isaotrahan Jehova izay manome saina ahy aho, ary na amin'ny alina aza dia mananatra ahy ny fo. Isaotrahan Jehova izay manome saina. Ny saina dia avy amin'Andriamanitra ny saina. Io saina entintsika mianatra, mandinika, mamakafaka, mandalina, miasa, io saina zay ampiasaintsika amin'ny fianarana, ampiasaintsika amin'ny asa io, dia aoka ho tsapantsika fa avy amin'Andriamanitra. Nomen'Andriamanitra antsika ny saina, ary ny hery ihany koa, ny hery tanjaka dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra nanome antsika ny hery mba ahafahantsika miasa manatotosa ireo adidy izay miandry antsika isan'andro. Lesona voalohany tokony ho tsapantsika zany dia izao: avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Hoentintsika manatratra ny tanjona zay tiantsika hotratrarina eo amin'ny fiainana. Avy amin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, tsy misy avy amintsika. Ny ataontsika dia izao: ny mampiasa sy mampitombo ny fandiniana sy ny fisainana, fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra avokoa. Zay zany tokony ho tadiditsika. Misy hery anankiroa, hery roa zay nomen'Andriamanitra ny tsirairay avy, tokony ho ampiasaina izy io mba ahafahana manatratra ny tanjona. Ny voalohany ihany dia ny herin-tsaina. Ny herin-tsaina avy amin'Andriamanitra io. Ahafahantsika mandinika, manao zavatra, mamakafaka, mianatra, mandalina, mianatra tenim-pirenena maro isan-karazany. Avy amin'Andriamanitra ny herin-tsaina. Nomen'Andriamanitra antsika ny herin-tsaina. Tokony ho ampiasaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ny herin-tsaina. Ny faharoa dia ny herim-batana. Ny herim-batana dia avy amin'Andriamanitra ihany koa izy io. Nomen'Andriamanitra herim-batana isika tsiraray avy, mba ahafahana mihetsika, mba ahafahana manao zavatra, ahafahana mandeha, ahafahana mandray, ahafahana manao ny hetsika ara-batana rehetra. Ka izao hery anankiroa zany no nomen'Andriamanitra antsika, ary tsy misy hery hafa akoatran'ireo hery roa ireo nomen'Andriamanitra antsika mba ahafahana manatsara ny fiainantsika. Ao anatin'ny herin-tsaina no misy ny hery ara-panahy, ny fifandraisana amin'Andriamanitra, ny fandiniana ny momba an'Andriamanitra, ny fanoloran-tena amin'Andriamanitra. Ao anatin'ny herin-tsaina no misy an'izany. Ao anatin'ny herim-batana ihany koa no ampiasaintsika hanaovan-javatra, hietsena, ahafahana mamindra, ahafahana miasa, mitsemboka sy misasatra. Avy amin'ny herim-batana. Koa dia ny olombelona rehetra zany dia nomen'Andriamanitra an'ireo hery anankiroa ireo. Voalohany dia ny herin-tsaina, ary ny faharoa dia herim-batana. Tsy misy afa-tsy ireo zany no ahafahantsika mampitombo ny talentantsika, manatratra ny tanjona, na ny harena, na ny fahaizana. Ireo hery anankiroa ireo no nomen'Andriamanitra antsika. Eti anda, anda,
inona no tokony atao eo amin'ny fampiasana ireo hery izay nomen'Andriamanitra antsika ireo. Ao amin'ny boky ohabolana toko 10 andininy 4. Andenga jerentsika ny soratra masina ao amin'ny ohabolana toko 10 andininy 4. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana toko 10 andininy 4. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ho tonga malahelo ny miraviravy tanana amin'ny asany, fa mampanakarena ny tanan'ny mazoto. Ho tonga malahelo ny tanan'ny olona miraviravy tanana, fa mampanakarena ny tanan'ny mazoto. Inona moa no tiana hatongavana amin'izany andalan-teny ao amin'ny boky ohabolana izany? Mila fahazotoana, ny fanatrarana, ny tanjona izay tiana hotratrara. Mila mazoto isika, mila mavitrika isika, mila tsy kamo, fa mila mampiasa ireo hery ireo ara-potoana. Mila mampiasa ny hery araka ny tokony ho izy, arak'izay nilan'Andriamanitra azy. Na dia manana herin-tsaina aza isika, kanefa tsy mazoto, tsy mahay mampiasa ny herin-tsaina io, dia mitovy amin'ny olona bado ihany, mitovy amin'ny olona bado ihany. Manana herin-tsaina kanefa tsy mazoto mampiasa ny saina, tsy tia karokaroka, dia mitovy amin'ny olona bado ihany zany isika. Na dia manana herim-batana aza, manana matanjaka, manana herim-batana izay tena afaka miasa sy manao zavatra, kanefa dia kamo mampiasa ny herim-batana, dia tsy anana inonina mihitsy, tsy ho tratra ny tanjona. Ka ny voalohany indrindra izay ilaintsika zany dia izao: aoka ho mazoto isika, aoka ho mazoto. Ny hoe mazoto tiana resahana dia tsy le hoe miazakazadava isan'andro, tsy le olona sahiran-dava isan'andro. Tsy izay ny dikan'ny hoe mazoto, fa ny dikan'ny hoe mazoto dia izao: manana fandaharam-potoana voalamina tsara, voarindra tsara, mipetrapetraka isan'andro, tsy olona mipetrapetraka, olona mitomoemoem-poana na varimbariana, fa hainy tsara ny mandamina ny fandaharam-potoanany ao anatin'ny ray andro. Ary ny olona mazoto dia manana tanjona ho kendrena eo amin'ny fiainana, misy tanjona ho tratrarina. Amin'ny fotoana tokony hiasana dia miasa izy, amin'ny fotoana tokony hialana sasatra dia miala sasatra izy. Voalaminy avokoa ny fandaharam-potoana rehetra isan'andro. Eny, mampalaza amintsika aty an-drenivohitra moa zany ny amin'ny hoe misy an'ity fitohanan'ny fiarakodia ity. Na dia ny ora lanina amin'ireny fitohanana ireny aza dia efa voakady tsara, ary olony fandaminana ny olona atao hoe olona mazoto. Tsy olona mirotoroto lava, tsy olona miazakazadava, tsy olona sahiran-dava, tsy olona tratran'ilay atao hoe rarin-tsaina no miazakazaka sy mirotoroto ny fiainana, fa olona mahay mandamina ny fandaharam-potoana. Zay zany no atao hoe olona mazoto. Ka eo amin'ny fanatrarana ny tanjona ho kendreny, eo amin'ny fanatrarana ny tanjona dia toetra takiana voalohany indrindra ny mazoto. Mazoto ianao, vao mifoha maraina dia efa misy fandaharam-potoana mipetrapetraka. Mazoto, mandra-pahatonga ny alina izay atory, dia tsy ahitana mihitsy toe-javatra fotoana banga eo amin'ny fiainana zany olona mazoto izany. Ka ny olona mazoto zany raha verina kely dia tsy hoe olona miazakazadava akory, olona rera-dava, sahiran-dava isan'andro, fa olona mahay mandamina ny fandaharam-potoanany ary manatratra ny tanjona. Amin'ny fotoana tokony hiasana dia miasa tsy mijanona izy, amin'ny fotoana hialana sasatra dia miala sasatra izy, amin'ny fotoana hisakafoanana dia misakafo izy, amin'ny fotoana tokony hatoriana dia matory izy. Rehefa jerena ny fandaharam-potoanantsika isan'andro dia eo amin'ny 420 ora eo ny ora ananantsika isan'andro, 420 ora, ka mizara 3 izy io.
ny adiny valo a dia atokana ho amin'ny torimaso, fialan-tsasatra ny torimaso zany. Ny adiny valo a dia hiasantsika anaovana ny asa mandrara sy ny fianarana isan'andro zany io, manana adiny valo iasana sy ianarana isika any am-pianarana any. Ary ny adiny valo a dia hikarakarana ny vatanao, hisakafoananao, andehananao mamonjy ny asa, io adiny valo farany io. Ka raha ampiasaina araka tokony ho izy zany 4 ora io, de tsy tokony hisy ampaham-potoana hipetrapetrahana mihitsy, ka mety ho very izany fotoana hipetrapetrahana izany, fa tokony miasa amin'ny antsipiriany, mipetrapetraka tsara ny fandaram-potoana. Ny torohevitra zany de aoka ho mazoto isika, aoka ho mafana, ho mazoto, tsy misy hoe zavatra verivery zany a eo amin'ny fotoana izay iainantsika. Mandondonao amponao Jesô, miandry mitalo miankavy anao, feontsy milaza tena ty, miandrandranao odory. Voay izy, voay ny fonao, fa izy tondra fiainana vaovao, valuni antsony resony tanany, hoanao ny fitiavany. Mandondona ampona, izy mifona hoe sy mana, kavali rasany lay fitiavany no fidy. Adela izanova
ny torohevitra manaraka ihany koa dia voasoratra ao amin'ny oabolana toko faharoa ambyroapolo oabolana toko faharoa ambyroapolo andininy fahasivy ambyroapolo oabolana roa ambyroapolo andininy fahasivy ambyroapolo zao no ataony lazain'ny soratra masiny vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita olona mailaka amin-drarahany va ianao. Mahita olona mailaka amin-drarahany va ianao. Ny torohevitra faharoa ihany koa zany dia izao. Aoka ho mailaka. Mila mavitrika, mailaka, aingana indrindra. Misy fomba fiteny anglisy zay manao hoe ny tsara indrindra dia ny aingana indrindra. Ny tsara indrindra dia ny aingana indrindra. Ka aoka ho fitaina farany zay aingana ny zavatra atao. Ka tsy hoe fitaina aingana ho ratsiratsy na atonotono na eo ihany fa ho fitaina aingana arak'izay tsara indrindra. Ny tena tsara indrindra dia ny aingana indrindra. Amin'izay fotoana zay rehefa vitanao aingana sy tsara indrindra ny zavatra ho ataonao dia manana fotoana betsaka hieritrretana eny, andiniana ny zava-bita, amakafakana, hieritrretana ny zavatra vita sy ny zavatra natao. Ary ny farany dia izao voasoratra ao amin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafolo sy ny faharaiky ambin'ny folo. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra araky ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy folo sy ny raiky ambin'ny folo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mifankatiava araky ny fifankatiavan'ny prahalahy, mitary lalana, mahazo to fahaza malaina, aoka afana fo amin'ny fanompoana ny tompo. Mahazo to fahaza malaina, aoka azoto, aoka tsy alaindaina, tsy ho kamokamo. Ny hoe kamo tsy mitovy amin'ny miala sasatra, samy hafa mihitsy zany. Ny kamo dia mipetra-potsiny eo na dia misy zavatra tokony ho atao azy, zay no atao hoe kamo. Manan-javatra tokony ho atao, ampivoarana ny tena, ny talenta, ny fiainana, kanefa dia tsy manao an'izany zavatra izany. Zay no atao hoe kamo. Tokony hidio, tokony hisasa, kanefa dia tsy midio, tsy misasa. Tokony hianatra, manana finiavana, tokony hianatra, dia tsy mianatra. Tokony hiasa, dia tsy miasa fa aleony mipetraka fotsiny. Zay no atao hoe kamo. Ny atao hoe kamo dia izao, olona tokony hanao zavatra, afaka manao zavatra, kanefa tsy manao zavatra fa mipetra-potsiny ao. Zay no atao hoe olona kamo. Ka manambara ny tenin'Andriamanitra, aoka afana fo, mahazo to fahaza-malaina, aoka afana fo, ary amin'ny zavatra rehetra zay tokony hampafana fo dia ny lohalarana dia ny fanomponan'Andriamanitra. Ny fanomponan'Andriamanitra. Ka io zany tsy tokony atao ambany zavatra mihitsy. Ny momba an'Andriamanitra, ny mahakasika an'Andriamanitra, lohalarana eo amin'ny zavatra rehetra zay atao, amin'ny asa mandrara, eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fitediavam-bola, eo amin'ny toe-javatra rehetra, dia ny lohalarana dia ny mahakasika an'Andriamanitra. Ary zany mahatonga ny Mosesy ny teny tany amin'ny Deutéronomie toko fahavalo amby roapolo andininy voalohany manao hoe raha mihaino tsara ny feon'i Jehovahandriamanitra ianao ka mitandrina dia ataoko lohany ambony ny firenena rehetra ambony tany ianao. Ho raisitsika ampitiavana ny afatra sarobidy, ho ampiarina ny afatra sarobidy ka mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra nisika, mazoto, tsy kamo, ary dia homen'Andriamanitra antsika izay tadiavintsika sy irintsika hivavaka isika. Satranao zay tombo tsara fa nomenao afatra lehibe, afatra sarobidy, afatra manetriketrika mba hahatonga ny fiainanay ho amin'ny toerana ambony izay tianao. Ta io zany mba ho raisinay ampitiavana, ome hery zay ampiatra izany, ka olona alono mandrakariva eo amin'ny fianarana, eo amin'ny fiainana. Ta io ny tsiraray avy manaraka izao fandarana izao, ny fahasoavanao aminay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.